Ndao indray ary ho jerentsika ireo erreur anankifolo mahatonga ny olona anankiray tsy mety hahay gitara mihitsy. Dia ao aorianan'ity vidéo ity zany raha jerenao hatramin'ny farany ity vidéo ity ka ampiarinao ny zavatra voatoriko dia assurena fa tsy maintsy hahay gitara ianao. Dia asa adino fa le erreur fahafolo no tena anisany problème anakamaroantsika ka ndao ary. Fahadisoana voaloha dia tsy miregle gitara. Za zao mialohan'ny anaovana ity vidéo ity dia miregle gitara dia manao échauffement. Tsy maintsy ataontsika izay isan'andro isan'andro. Reglenao aloha le izy. Misy fotoana ny gitaranao mety tsy mivalana izy mipetraka eo fa misy fotoana mivalana. Dia tsy fantatrao hoe amin'ny fotoana manao izy mivalana na ahoana izy tsy mivalana fa tsy maintsy atao foana izay. Ny antony reglena gitara dia mba hahatonga antsika ho hanana oreille musicale satria ny fitendrena gitara mivalana matetika dia anisany mampaela ny fivoaran'ny oreille musicale. Plus nefa tsika tsy manana oreille musicale dia hianatra manolona foana fa tsy mba afaka aleo tena mihitsy. Zany hoe mila ola foana ianao hanoro ny hira tianao tendrena sy ny namany. Fahadisoana faharoa dia rehefa manindry tsika amin'ny main gauche dia tsy manindry akaiky ny frette. Ohatra zao ito ny tiako aneno dia misaona kokoa izy rehefa eto akaikin'le vy. Eto zany. Fa raha vao ohatra ny ataontsika aty loatra dia tsy mora maneno izy. Tsy midika izay fa tsy maneno na aty fa manakaiky kokoa zany hoe mora kokoa zany mampaneno anazy rehefa eto akaiky eto satria manindry kely fotsiny ianao dia maneno. Zay zany teknika ho anareo débutant izay mbola manana problème amin'le mampaneno corde. Fahadisoana fahatelo serentsika mafy loatra le corde. Zany hoe misy fotoantsika tenté hoe hanindry mafy be an'le corde. Io tsy ny fanindriana mafy no mampaneno ny corde fa ny fahazarana dia ny fahaizana mametraka an'le ratsan-tanana. Ohatra raha ny mitsizy ny ratsan-tananao dia tsy maneno io. Dia rehefa tsy miforitra tsara ihany koa ny ratsan-tananao dia tsy maneno io. Donc zany aza forcena tsindriana mafy be le corde fa tsy dia misy ilana an'izay loatra fa tsindrio amin'ny antonony fotsiny aza atao mihoatra an'izay makarary ny tananao zany. Fahadisoana fahaefatra tsy fahaizana mametraka tanana amin'ny main gauche sy ny main droite. Ny main droite dia ataovy an-tsaina foana hoe ny tananao mila afaka mihetsika le poignet. Zany hoe na hanao solo ianao na hanao accord dia mila fluide tsara foana eto. Tandremo sao dia tsy mametraka an'le tanana atsika fa lasa tsy afaka mihetsika ity poignet antsika ity. Ny atao amin'ny main gauche indray dia tandremo sao dia miraikitra be amin'le vatana ohatra zao ilay tanana fa sokafy kely izy dia amin'izay mba afaka miforitra tsara ny poignet anao ato dia afaka mandehandeha tsara. Dia ny tanana ao ambadika mipincer tsara an'ilay corde tandremo sao dia lasa ohatra zao foana fa tsy dia tsara loatra. Ny fahadisoana matetika ataontsika fahadimy dia mivezivezy loatra le maso fa tokony atao amin'ny main gauche no tena mijery. Izao zany mba tsy sady mijery lalana no mijery tongotra fa rehefa mandeha ianao dia ny lalana no jerena fa tsy ny tongotra. Fahaenina dia fahadisoana anankiray dia hoe fitiavana base loatra na fitiavana hira loatra. Rehefa mianatra dia sady mila mahay hira ianao no mila mianatra théorie. Ny problème antsika dia ny débutant te hianatra hira. Dia ny olona manomboka niveau moyen avancé professionnel indray ka mianatra hira fa mitady teknika, mitady lesona, mitady teknika. Be da be ny olona izay efa niveau professionnel ohatra ny mpitendry amin'ny artiste na ohatr'izany ireny manao cours en ligne miaraka amiko dia teknika foana no anontaniany zareo satria nahoana lasa mihena ny fitiavan'zareo te hianatra hira satria hoe izay hira miainga eo fa hainy daholo dia mihena. Nefa ny tokony tadiavinao foana hoe inona ny hira tsy haiko mitendry anazy fa inona ny isan'ny manampy be anao i-développer an'ilay oreille musicale sy resaka feeling. Dia ho anareo débutant indray maika be ianareo mitendry hira nefa tokony hoe sady hainao ny théorie no hainao ny pratique zany hoe mila lanjalanjaina zany izy anankiroa fa tsy hoe ny ray fotsiny na ny ray fotsiny. Dia aoka zany samy ampiredareda ny fahazotoanao mikotrana daholo na mianatra hira na mianatra théorie ninona zany. Fahadisoana fahafito dia ny fieritreretana hoe te haingana nefa za mampiana-tena. Tsy possible mihitsy zany tompoko. Na hiezaka tahaka n'inona ary ianao ny tananao ihany no mahay be eo fa ianao tsy mahay gitara akory. Zany hoe raha mikotrana be ianao nefa tsisy mi-encadrer, tsisy manosika, tsisy mitsara dia eo ianao ndraisina fa ela be ianao vao mivoatra. Misy olona zao tsy voatery mianatra ny atao misy mi-encadrer fa ohatra ianao miditra ao anaty chorale dia mba misy manome tain-bavy ianao, mba misy manambana ianao any, mba misy miteny ianao enjeo ty ataovy ty, zany anie dia efa encadrement ngeza be fa tsy voatery hoe hianatra. Tsara ny mianatra fa misy encadrement indray
ho an'ny olona sasany izay tsy mianatra ohatra ny hoe miara-mitendry amina olona efa mahay zao dia ireny mandefa fanakianana maro be aminao dia misy miankadre anao dia manafaingana ny fahaizanao zay. Fa raha ohatra ianao sady tsy miditra anaty fikambanana, tsisy manakihana, tsisy manory fa dia mijery video amin'ny YouTube dia mieritreritra ianao hoe haingana, tsy possible zany satria tsisy mitsara ny zavatra ataonao. Le mitsara zany tsy voatery mpampianatra fa na olona akaiky anao ary ka capable afaka mitsara dia efa manafaingana ny fahaizanao zay. Donc zany ianao raha te haingana dia zavatra roa no ataonao: na ianao mijery namana na olona i-coachenao maimaimpoana, na ianao mijery mpampianatra capable afaka mitsara sy manitsy anao ary afaka manome anao hoe reto indray ianarana, zay no ahafahanao mahay aingana. Ka ho antsika izay mampiana-tena zany tsy possible mihitsy ny ahaizanao aingana. Possible indray kosa nefa ny ahaizanao fa tsy aingana. Fahadisoana fafito dia tsy mandray gitara isan'andro. Zany tena erreur-ntsika. Efa nandalovako zany tompoko ary mino fa mbola maro amintsika no miaina an'izany. Aleo kokoa mahita olona mitendry 10 minitra isan'andro na 10 minitra isan'andro mandritra ny latsinainy, talata, alarobia, alakamisy, zoma, sabotsy, lahady. Toy izay mahita olona hoe alahady izy mandray adiny 8 dia latsinainy hatramin'ny sabotsy izy tsy mandray gitara mihitsy. Le olona mitendry 10 minitra isan'andro mahay kokoa noho ilay olona mitendry adiny 8 isaky ny alahady fotsiny. Noho izany alamino ny fandaharam-potoananao. Fa raha ohatra ianao tena régulier tsara mianatra mandray gitara isan'andro, eny fa na dia 15 minitra isan'andro fotsiny ary dia efa ampy ampitombo sy ahaizanao. Ny fahadisoana ny fahasivy dia ny fampitahanao ny tenanao amin'ny hafa. Misy amintsika mahita na ohatra ny mitendry be eto amin'ny page na amin'ny chaîne YouTube akeo eto dia kivy ianao hoe oviana vao hay an'izany. Aza pitahaina ianao sy ny mpampianatra, aza pitahaina ihany koa ianao sy ny namanao satria misy domaine ange ianao indray maharesy anay misy ohatra ny hoe mety any fandroan-tsakafo ianao maharesy ny sasany indray ianao, mety amin'ny zavatra hafa satria tsy voatery ho top daholo ianao amin'ny domaine rehetrarehetra. Noho izany ankafizo l'étape tsikelikely fivoaranao iny. Raha ohatra indray ianao hoe hira ray ny hainao tamin'ny herintaona 2025 sika zao hira ray ihany ny hainao zay indray tsy mety. Fa raha hitanao misy évolution dia bravo foana, isory foana ny tenanao fa aza pitahaina amin'ny hafa izy. Fa zao ampita ao amin'ny vitanao teo aloha sy amin'ny objectif tianao hotratrarina ao aoriana. Dia na ahoana aza kivy fa mandrosoa foana fa na izaza ao ary mba mandalo ankiviana ihany koa indraindray. Fahafolo dia anisan'ny fahadisoantsika dia tsy tadiditsika hoe mandeha ny fotoana, mandeha tompoko ny fotoana. Aka exemple aminareo misy olona manontany amina ahoana zany gaminy zany raha ohatra ny anarana position anankidimy dia atoroko. Mpianatra en ligne mazava ho azy dia atoroko. Ina zavatra miseho 10 minitra 10 minitra dia efa azo izay leçon izay. Zahay nefa nianatra an'izany taloha elabe ary elabe ny fomba nampianarana anay an'izy sady tsy manana hoe zavatra hitehirizana na saotra izany fa dia ny saina nentina niady teo. Ny tiako tenenina dia izao, ny fotoana dia sarobidy indrindra amin'ny fiainantsika. Raha ohatra ianao zao mianatra ato aminay vitanao anatin'ny 3 volana monja ny zavatra nianarako nandritra ny 7 taona. Eritrereto ny fotoana laninao amin'izany. Ny fomba fampianarako amin'izao dia natao accéléré. Izany hoe ireo base rehetra sy ny lesona rehetra tokony ho hay rehetrarehetra zany atoroko anao anatin'ny 3 volana satria in-3 isan-kerinandro no manome lesona ho anao. Mianatra ianao tapitra ny 3 volana dia afaka manao perfectionnement ianao nefa ihany koa afaka mijanona tsy mianatra intsony. Dia anjaranao zany no misafidy. Misy olona miteny hoe tsy possible hoe 3 mois ve dia hay gitara. Anjarany izay. Fa za miteny aminao hoe fahadisoana ve raha accélérena tonga dia omenanao anatin'ny 3 volana le zavatra tokony ianarana 7 taona. Toy izay ianao 7 taona hianatra amina foana, ny collage mivoaka foana. Tsy aleo ve miditra amin'izay cas zay. Ny objectifako dia izay ahaizanao aingana kokoa satria sarotra ny anery antsika hanana faharetana amin'izao fiainana efa sarotra izao. Ka raha toa ianao liana hianatra iaraka amiko 3 mois sika ny mianatra dia misy ny formation izay antsoina hoe guitare pro. Afaka manontany ianao, afaka miantso, afaka mahazo lesona in-3 isan-kerinandro ianao miaraka amin'ny hira ary inoko fa hainao ireo hira ho ampianarina anao ireo dia ao ianao avadika olona mahay gitara. Eritrereto eo anatin'ny 3 volana ianao afaka miala voly tsara, mirava ianao miasa, afaka mitendry gitara, misy fety-pianakaviana, afaka mandray anjara mitendry ianao
misy concert afaka mandray anjara ianao. Tsy haiko hoe ahoana fahitanao fa raha fahitako anazy tsara zany. De raha mahafinaritra anao zay de asaiko manokana ianao aranao inscription amin'ny WhatsApp na ihany koa tonga de andefa message avy hatrany. Vonona andray anao izahay de isaorana antsika rehetrarehetra zay nahita ity vidéo ity hatramin'ny farany mino aho fa ho arahanareo hatrany ny fandarana zay ataontsika. Aza adino ny mametraka réaction de mametraka commentaire ary mipartager ny vidéo antsika. De ho anareo zay mbola tsy s'abonné afaka misabonné hatrany ianao. Saotra tompoko.